Efa avy niresahantsika teo zany ny hoe ahoana ny fisehoan'izany atao hoe fahafatesana na ny rupture amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainana zany, dia ny tapany faharoa indray zany dia ny hoe inona no zany no mety ho lafitsarany amin'izay ataontsika hoe fandalovana ny atao hoe rupture na ny perte zany amin'ny fiainana, satria ny zavatra rehetra izay mitranga, ny circonstance izay manoloana anao dia raha hainao ny mamadika azy ho zavatra tsara, ho zavatsoa amin'ny fiainanao dia afaka atao zany amintsika olombelona. Ka ny karazana perte na ny rupture izay nitantaraiko tamin'ny tapany voalohany zany dia mety hitera-boka-tsoa ho an'ny olona iray raha ohatra ka hainy ny miarina amin'ny fiainana sy ny hoe mandray ny zavatra rehetra izay niainany ho amin'ny lafiny tsara, andeha amin'ny fahasoavana. Ohatra fotsiny zany raha ohatra ka olona iray izay niarany ataontsika hoe zany hoe fahoriana, mahery vaika sy zany ataontsika hoe ny karazana alahelo mahery vaika tamin'ny fiainany dia voalohany indrindra aloha dia manjary olona izay mahatsapa ny alahelo ny sasany, zava-dehibe izay zavatra izay, mahay mipetraka eo amin'ny plasin'ny ory, mahafantatra ny hoe inona ny teny holazaina ny olona izay manam-pahoriana sy ao anatin'ny fahadisom-panantenana sy ny olona izay ao anatin'ny ataontsika hoe fahatrana tanteraka, fahadiran'ovana, qualité goavana dia goavana zany amin'ny fiainana, ny fahatsapana, ny fahaizana mitsapa fa misy ny alahelo eto ambonin'ny tany, ary inona no zavatra mba azonao atao hanamaivanana ny fahorian'ny olona iray, efa qualité goavana dia goavana indray. Faharoa manarakaraka an'izay, ny rupture na ny fahadisom-panantenana dia miteraka zany ny ataontsika hoe karazana insécurité ao amin'ny olona anankiray, izany hoe ilay perte zany dia misy ny ataontsika hoe manque, izany hoe ny fahabangana zany. Ka raha ohatra olona ohatra zao ny hoe niaina tao anatin'izany atao fahatrana mangidikidiky izany ohatra, na halala ny ataontsika hoe fahoriana tamin'izany fahatrana mangidikidiky izany, dia ny karazana instinct de survie ao aminy zany dia ny ameno an'izay fahabangana izay. Ka matetika amin'ireny olona ataontsika hoe ampanefoefo be, malaza eran-tany, millionnaire sy milliardaire reny zany dia ny ankabeazany dia olona izay niaina tao anatin'ny ataontsika fahatrana lalina tanteraka, isan'izany reny ry Oprah Winfrey, ilay vehivavy mainty hoditra mpanefoefo milliardaire voalohany zany tao Amerique du Nord, tany États-Unis zany, dia maro amin'ireo olona izay mpanefoefo ireo zany no hoe tena niaina an'izany atao hoe fahatrana izany. Ka maro amin'ireny acteur, reny actrice, mpihira malaza mpanefoefo ireny zany no niainga tamin'izany atao hoe fahatrana izany.
anatin'izany daholo reny Jennifer Lopez reny maro dia maro ka izay zany no mety hoe ho zavatsoa azo avy amin'ny hoe fandalovana ny atao hoe fijaliana sy ny hoe perte amin'ny fiainana zany. Ny fahaizanao izany ny mitady an'izay zavatra manky tao aminao zay, izany hoe mameno ny banga mipetraka ao aminao foana zany ny ayay mandritry ny androm-piainanao ray manontolo ny amin'ny hoe tsy hiverenanao intsony zany amin'ny ataontsika hoe zany hoe fahabangana teo aloha. Ka ao anatin'ny fahaizanao ny kreativité amin'ny fiainana daholo io zavatra rehetrarehetra io, fa tsy misy ny hoe teoria manokana ny amin'ny hoe rehefa ohatran'izao zany dia zao, rehefa ohatran'izao zany dia zao no tokony atao, satria ny fahoriana rehetrarehetra koa dia samy manana ny fiseho. Ny zava-mitranga rehetrarehetra dia samy manana ny fiseho, fa ny olona tsirairay zany no mitady vahaolana ny ialany tao anatin'izay ataontsika hoe zany hoe fangirifiriana ateraka izay rupture na ny perte na ny fahadisom-panantenana izay. Nga izay no mitondra zany ny karazany ataontsika hoe équilibre zany eo amin'ny olona iray izay perte na fahavoazana nahazo azy izay. Miseho amin'ny endrika maro izany atao hoe perte zany. Mety ao ny karazana ataontsika hoe fahambaraka, perte daholo inge zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny hoe ny fomba fijerin'ny fiarahamonina anao, perte ny amin'ny hoe crédibilité omen'ny olona anao, ny mason'ny olona, kanefa ao anatin'ny ataontsika hoe créativité daholo ao anatin'ny saintsika olombelona ny mahay miarina mamolavola ny sainao zany amin'izany toe-javatra izany. Ny hoe moa ve ny fijerin'ny olona ny zavatra niseho tamin'ny fiainanao teo, izay ve no midéterminer ny hoe iza marina ianao ihany no afaka ametraka an'izay hoe inona ny tena valeur anao manoloana ny fomba fijerin'ny olona anao. Ao anatin'ny atao hoe créativité daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny fahaizana mijery ny atao hoe fiainana, inona ny sasy entinao amin'ny fiainana, moa ve apetraka ao tanteraka amin'ny fijerin'ny olona ny fiainanao ray manontolo, moa ve avelanao ny olona no andeha hamaritra hoe iza marina ianao sa ny tenanao no afaka mamaritra hoe iza marina ianao, ary ny tenanao ihany no afaka amahany olana izay mipetraka ao anatin'ny atao hoe créativité daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny hoe fahitana ny hoe aiza zany ny lalaka izorako, ahoana ny fomba hiarenako, ary ahoana ny fomba hitondrako ny fiainana. Nga mipetraka eo daholo ny ataontsika hoe resaka finoana, mipetraka eo daholo ny hoe ataontsika hoe ny resaka fahaizana ny hoe inona ny kolotsaina sy ny fomba fisainana entinao mivohy ny fiainana, tafiditra ao daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Nga ny finoana ohatra dia manampy ny olombelona iray hoentiny izany manana ny atao hoe hatanjahan-tsaina miatrika ny fiainana. Zava-dehibe izay zavatra izay, ka tsy azo ambanimbaniana ny momban'izay satria samy manana ny finoany ihany koa ny olombelona, izay tsy azo zimbazimbaina izay karazana finoana rehetra izay ananany. Eny fa na ny olona milaza ny tenany tsy mino an'Andriamanitra dia hajaina daholo
Fa izay zany ny filozofia eritreretiny fa ahafahany miaina ao anatin'ny asambarana sy mitady mikatsaka ny tanjona izay tiany hotratrarina amin'ny fiainana. Ka toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra antsika anio momba ny hoe ahoana ny fiatrehana ny ataontsika hoe zany hoe ny perte na ny rupture na ny famoizana ny olona iray na amina fahafatesana io na amin'ny karazana fahadisom-panantenana rehetra amin'ny fiainana. Dia manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.